matotra ny fiaraha-miasa miaramila eo Madagasikara sy la Frantsa izay antony nanatanterahana ny lanonana fanomezana maro-boninahitra mifanandrify indrindra amin'izay fankasitrahana ny fiaraha-miasa miaramila eo amin'ny miaramila malagasy sy miaramila frantsay izay no antony izao etsika ny tanterahana izao teny apahabe teny aratsika ny sara. Miaramila frantsay sy malagasy 7 miendrika tao anatin'ny fiaraha-miasa 4 ireto nahazo maro-boninahitra ireto. Miaramila frantsay 7 no nisalorana maro-boninahitra officier de l'ordre national malagasy ary chevalier de l'ordre de mérite de Madagascar. Miaramila malagasy 9 nahazo ny chevalier de l'ordre de mérite français, médaille de la défense nationale française. Anisan'ny nahazo izany ny sekretera-panjakana miadidin'ny Gendarmerie-pirenena Paza Didier, ny komandon'ny akademia miaramila ny général Richard Rakotonirina ary ny général Moses Randrianarimanana, talen'ny police judiciaire ao amin'ny komandon'ny Gendarmerie-pirenena. Anisan'ny nahazo ny maro-boninahitra avy amin'ny fitondrana malagasy ihany koa ny tompon'andraikitra ny fiarovana eo anivon'ny maso-ivoan'ny la France. Ity tompon'andraikitra frantsay ity izay andao tsy ho elan'ny Madagasikara rehefa niasa nandritry ny 3 taona teto amintsika. Nambarany tao anatin'ny lateniny fa mirindra ny fiaraha-miasa miaramila ao Madagasikara sy la France. Je tiens à les remercier, à remercier l'action qu'ils ont fait au profit de Madagascar, vraiment du fond du cœur pour leur dévouement, leur loyauté, leur professionnalisme, avec lesquels ils ont toujours soutenu cette coopération si généreusement, et plus particulièrement au cours de ces 3 années pendant l'exercice de mes fonctions comme attaché de défense. Notre objectif fondamental visait à faire progresser l'outil de défense de Madagascar, mais dans le même élan, il visait aussi à promouvoir la sécurité maritime, le maintien de la paix, l'aide au développement et nos valeurs qui sont universelles. C'était là une mission parfois difficile, mais qui a toujours été noble et importante. J'ai été personnellement honoré d'apporter ma contribution à ces efforts durant ces 3 années. J'ai beaucoup appris à Madagascar, car ici, comme souvent dans les pays étrangers qui nous sont étrangers, on franchit les barrières et on déborde la culture dans laquelle on a été élevé. Mais je n'avais jamais imaginé que je serais autant occupé ici. Je n'ai aucun doute que mon successeur, qui arrivera ce soir, voudra garder le cap sur ses priorités et que les coopérants aujourd'hui rassemblés l'appuieront avec la même loyauté, le même sens du devoir qu'ils m'ont témoigné. Marky ny firalahina misy ao miaramila malagasy frantsay ny fanolorana maro-boninahitra toy izao hoy ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakotsavy Dominique. Nandritra ny lanonana teny Apahibe ihany koa no nanolorana ny fanomezana avy amin'ny la France ho an'ny folo alin-dahy malagasy.